anatin'izany indrindra no nafahana nametraka ny paikady rehetra ametrahana fandriam-pahalemana mahomby eto an-tampon-tanànan'ny Nosy sy manodidina, satria dia natsoina nandray anjara tao avokoa ny ampilafikely maro isan-karazany ny avy ao amin'ny polisy-pirenena, gendarmeria nationale, ary nasaina manokana ihany koa zany andriamatoa filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Nosy zany tondra fanazavana fohifohy. Ary ankoatran'izay moa dia nandraisany mpitsara vitsivitsy anjara ihany koa zany zay taritin'ny tenanay toy ny ampamono lalàna eto Nosy dia ny mpitsara mpanao fanotorana, mpitsara momba ny zaza tsy ampy taona, totosa soamantsara moa zavatra natao tandroany, ary teo no nahafahana nametraka afatrafatra mahakasika ny fiaraha-miasa bebe kokoa eo amin'ny fitsarana sy ireo lafika ireo. Tao anatin'izany no nahafahana nametraka toromarika amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Nosy eo ihany koa ny fiarovana an'ireo zaza tsy ampy taona, ary indrindra koa ny fiarovana ny tontolo iainantsika ampiala eto Nosy mba tsy ho lany tamingana. Voaray soamantsara moa zany ny hafatra rehetra nampitainy lehibe any amin'ny avy any amin'ny ministera sy atsokajiny avy any amin'ny fitondrana foibe nampitaina hatratia toerana. Nafinaritra fa vonona tokoa ny rehetra zany hiara-iasa, hiara-sala, manao tanana miara-mandray, sorika miara-milanja, tongotra miara-mamindra zany amin'izay rehetra fametrahana fandriam-pahalemana indrindrandrindra eto Nosy zany, ka dia isaorana ny rehetrarehetra zay tonga nandray anjara teo zany androany. Santatra Mbavarano ihany no natao androany satria voasambana tamin'ny telo roapolo sy roa arivo no nanaovana izany fivoriana izany, ary mino zay fa mbola misy ihany koa zany fiarahana fivoriana hanatsarana hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny ampilafika rehetra reo eto Nosy.